Mafaly ny sioka no manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ilisy tantara nosoratany Mirindra Salomon. Andrenisanao ny feony Naya, voary, sarobidy, mananjara, tahinana antenaina ary fiderana. Natiora Andriavizara sy Rivra Zakasahala no mikajy lafiny teknika. Nama Dodosa Safidy Tahinjanahary. Mafana zany andro zany Lisy aleo aloha atsatoko eto ty angadiko ty dia ndao hamonjy ery amin'ny malokaloka ambany azo iretsika ohatra ary fanahoana marina ao no ianao ndray manaty ny sakafoko androany fa tsy mahafinaritra mifidy ve izao fahatongavako aty antsahanareo aty izao sanaty kosa ary Lisy tsatoko aza ve nao foana ny anaty ny sakafoko tahaka izao ny angaviany ravo zandriko indray angamba ianao io efa haiko mantsy ny akamony nidiny ety an-tsaha ety raha vao mafana be tahaka izao ny androko fa madika amin'izany azako fanahoana ka izany ny angavy azy fa tehirizaka aminao avy nanjaitra io dia niala sasatra kely teo tokotaninay dia nandalo ravozandrinao anatitra ny sakafonao niresaka teo izay rovavy dia raikitra fa zano anatitra ny sakafonao dia izy anararoatra andalo kely any amin'ny namany hono dia izao za hitanao izao ka inona ary ty resaka tianao atao amiko hoana aloha sakafonao sady tena nona izao ianao io jereo anie velaran'ity asanao ty misaotra ki amin'ny fikarakarana ary Lisy eto ny resaka indray dia sady mihinana ihany tsika no miresakako za aloha tsy anaika raha tsy miaraka amin'ny sakafo amiko indray efa haiko mihitsy izao rehetra fidy mara rehefa 2 andro izao mamase teo an-tranao neveriny mianaka fa tazitazy vitana namalao ihany nefa andro maraina izy dia hitako efa tena reraka mafy haiko kosa ary Lisy tena tsapako mihitsy ny mahazo andriko efa nentina nijereny dokotera nefa izy fidy amin'ny fomba hoana moa ny sakafony mianaka aza neka mila tsy ho vita nikatramako manjaitra ilay tahirizikely mianaka tao mantsy efa nanaramana ny zaka nanamboatra ny tranonay mbola tsy ampy aza ny vola dia izay tsy mbola namitana azy io hitanao tsara angamba io riana ambony tsy mbola misy varavarana io fidy fa hono ary Lisy ohatr'inona moa zany nikaramany zakatsy voalohany tsy amitana tanteraka ny asany ka efa traliny tena aleo ary aloha mamazety ry entina mamonjy dokotera raha zaniko eny resaka amin'ny zakam-pandrafitra koa dia tonga dia asaiko fitay ny asaniko tadiavina amin'ny lamy eo volany aiza kosa ve dia tsisy fangorahana anareo mianaka misiko koraha tsy otranao daholo ny olonako fa misaotra be dia be aloha fidy tsy misy isorandrehaka izany ry Lisy ampanateriko olona andrariva sy vola kely mba misy aty aloha miafiafy kely ao aloha tsika za koa anie firesaka amin'ny dadasiny makasika ny fikansatsika hivady atsoatsy ary roso midingana avy hatrany tsikako zany ve faly be ary fidy matoky indry anay zay fa lany ny sakafo tsikako akaina kely miaraka amin'reto aloha zaniko 4 minitra ny tindry hitandry ihany fa tsy maintsy miasa fa efa amelona andry atsoatso tsy miverina miasa tsony izay mihitsy izao ny tiako mikasa ny andany ty tapakandro rehefa aty aminao mantsy eny ary etiko mijerijery ny sahanay indry avy eo Lisy andao
ao amin'izay ary sa ho babeko ny malalako? Avelao sao dia mianjera ka andositra ho aiza nefa fa tsy maintsy ho tatakoany fidy kosa manao lapatingana be mahafinaritra ety izany jereo fa feno voninkazo maro loko ety ambany ety zany anie ny tondrako anao teto hoe ndraso akako felam-boninkazo ray amin'ireo ianao iza amin'izy reto ary ny tily ndraso ary aloha ataovy an'io menamena io aleo fotsy ka iny fotsifotsy iny ary azom-botana rehefa tapaha fotsiny ty ary tiry lisy atolotoanao ty voninkazo fotsy ty mba ho mariky ny fitiavako anao na izany aza za no safidy an'ity loko fotsy ty fa nanapaka azy fotsiny ny anjaranao fidy ahoana izay ro malalako vonina hitairy ny fahadiovan'ny fitiavantsika ve ianao tahaka ny fangatsakatsaka ty felam-boninkazo ty mazava ho azy rery lisy andeha ataontsika hoe lisy ary ny anaran'ity voninkazo ty ka hitovy izany izay roa aminao rehefa malaza izy dia alasiko ary tsy ilainao tsony iny ray ny tsy hitakory lisy fa zao ry fidy hoe ahoana ry lisy na iloso amin'ny fanamadiana azy sika dia tsy maintsy manampy amin'ny mamazety foana sao mantsy alainareo dia adinao izy tadio fa kambo tsy nananan'izaniza fa iny mamazety mahantriny na toy izao aza manandry raha ny amin'izany foana matoa tianao ry lisy dia tia mamazety ny taizanao na mbola tsy mijerijery ny tanàna aza dia resy lahatra vetrany fa ho tanàna eto izay anie no mahatsara azy ay tokoa moa mahatsara ny anaran'izy ty ny rainao izany no mitondra teto i dada no président tokotany eto mahatsara eto re efa aritry miely izany raha vao maty kelikely ny mamako dia efa izy ny président teto tsara kosa izanyko ka nanahoana ny avizananareo mpandeha reto za aloha tsy vizaka ry dada madama zao no azako somary nasiany vovoka kely teny ambony fiara teny mantsy izy io izany tokoa rery dada mifeno tena sarotra ilay lalana mankaty aminareo kanefa mahafinaritra loatra ny ambany vohatra reo dia izany tokoa re madama mbola mamerina amin'ny fisorako koa amin'ny fandraisana mahafinaritra ataonareo mianakary tsy misy isorana ka ny fampandrosoana kasianao mpandrosoana ty tanànay ty zany ka tena zava-dehibe tsy voavalonay mihitsy tsy mbola nisy teo amin'ny tantara mahatsara zao zavatra karakarainao ana izao fa nanao ahoana tokoa moa zany ry dada amin'ny fivoriana nataonareo tompo tanàna tao iny tokoa efa milamina tsara ka mbola re olon-dehibe teo tanàna ihany mantsy mivoriako tao le afisynentinareo indray kosa no anaparehana azy ho hitan'ilay tanàna mbola misy fotoana lavalava koa ane ka afaka miomana tsara zay andray anjary endrikendrika ihany oko tsy aloha ve zany tonga dia apetako izao le afisy tena manahirana anareo mianaka mihitsy any ty dedikasako ty averiko indray fa tombontsoa anay io re sady ianao azany ka mikarakara ny fiainana Antananarivo jereo fa tsy mahatsiaro anahy mihitsy le dala aizaka firy taona tsy mody fa variana mianatra ihany anampy amin'ny madama amin'ity tetikasy ty azany ry dada ny midinako aty hitako mahasoa vahoaka atsika mantsy le izy dia hirotsaka tsihatra mihitsy raha ny fiainanay sy fiainana Antananarivo indray aloha tena mahafinaritra mihitsy izy raha lasa nanjary zanaka trano mihitsy fa tsy mpanofa tsoniko zany eny ary fa ilosako aloha nareo fa andeha metaka an'reto ofisy reto amin'izay ary mitady dava le tsy vandivandy any mba anakan'lahy ay eny ary dada zay fa lasa
nanjary matroka ihany le feno keliko mara. Ay, de ho zazafona kosa ve izy nga président? Na hanovany fiainany sy mampivoatra azy koa ny raha nipetraka taminao e. Zay aloha no nanoratako ny taratasy taty hoe iraitrano izay mianaka. Tsapako hafa raha samy ankizy raha ifeno Zany tombony ho azy fotsiny ny tsy mandofatrano sy tsy mikarakara tokatrano satria za manana mpanampy. Fa tombony ho ahy kosa ny fanampiany amin'ny asako indraindray za dia efa tsy manantsony raha ny aminy mahatoky ny fikarakaranao anjanako vao fito taona monja mantsy feny dia efa maty ny reniny. Maty no nietraketraky ny tsy tia. Tsy afaka atao tsaiky mihitsy ny tranga namozako ny vadiko mandrakizay iny. Mbola nitaraina mafy izy teo ambabeko. Ny rany tsy nika telo an-dalana ny lolovanay. Saingy raha vao niditry ny varavarana dia ndrisy fa tapitra ny ainy maty le vadiko. Mahotsa tokoa izany tantara izany tiako fantatra amin'ny tsibriany kanefa tsy mpita tara aza efa mivokofoko. Tsy vao maika efa mamendry fendro azy indray raha anontany azy io. Sizika azafady madama raha somary nandasatra aminaso tena mafy loatra ny nandao zany anay mianaka. Mahireza re ary aza manay ianao fa anosy taiza mifeno araka sy azoko atao mihitsy ahy zara teo efa nanoka tena hitaiza tanora. Na misaotra betsaka re madama. Ilosako vetivety aloha ianao efa misy ankizy mikarakara sakafo ny dakozy ao. Afaka mampanao rano mafana azy ianao raha mila. Ataovy re zay mety ry madama fa efa trano ianao zao Eny dre aza manay ianao fa tsy hafahafa mihitsy akory ka. Manahoana ianao mademoiselle tsara tarehy Ratray dia tsikina fotsiny ohatry ny zany kosa ve le bandy Ay ve izany resanao salama tsara tompoko. Hitako amin'izao fa mindro anao izao hoe salama tsara ianaoko. Oay toa ifeno miova be ianao izany. Neveriko fa dia tsy hatadidy antsony mantsy ianaoko. Na ny endrika na ny fiteny efa na dia ny fombafomba koa re. Hitako taminay teo fa efa niova be mihitsy ianao fa lasa bando ny vilona nga. Ndre koa izany ka manahoana aloha izay ianatsinao an'izay ry Lisy mbola le Lisy kely taloha ihany tia marina tsy miova kosa aloha ndry Ezako hoe ka iova ahoana moa tahaka ny fiovany tanàna mahatsara ihany io jerenao fa mbola io tranony amianako ihany ny farany avaratra dia mbola io kininina ray lehibe ihany koa ny farany andrefany Izany hoe fa mba nahita fofana kely kosa aloha ry Lisy efa saika mba misy riana avokoa izao ny tranon'olona tiako. Aiza no fandrosoany tanàna manodidina antsika nefa izany mba jereo ihany ty mahatsara tiako tiry feo fa tsy lozanareo manabe-atoany Antananarivo amin'ny fotsiny efa inty ary ry Lisy kely ary aza tao an'izany Lisy kely zantsony ary ery feno izany ery feno efa vehivavy lehibe efa hitako ka mba miverina tany amin'ny finamanana 10 taona lasa re za teo iny rehefa eo ihany aloha ndre dia mba hampikely kosa aloha izany metaka an'ireto afisy reto hitandre eto amin'ity rindrina ity manahirana koa ny miantso andry zalabandibandy eto taminany eto tsy haiko fa ohatry ny hafahafa fijery izany daholo zalako angamba everiny fa hoe iza ahoana koa moa ny fomba natondra andry zareo anao mety hoe manary zareo sao tsy haiteny gasitsony ianao ko fa inona hono ty vaovao ty ry feno karazana fifaninanana rety ry Lisy natao an'ny tanora tsy hakanavaka. dia inona le fifaninanana ao aloha za apio dia mamaky rangandry avy eo ao tazoma eto fa za mantsika azy eo ary mitandremy ianao fa so avy ny tanaka eo hafahafa mantsy izany famatsianao azy izany hita misy tony hoe tanan'olona tsy mahazatra mandray angady
tapao nefa ny tanako indray mafy no tananao ary aza tia mamely rery lisy io vakio amin'izay dia mandraisa anjara sao dia mba hasoandry ihany koa io ndrasy marina hoe vakiko amin'izay izahay dia hampanao fifaninanana andraisan'ireo zatovovavy anjara manao tao zavatra iray arak'izay tiana sy manavanana ny telo tsara indrindra dia entina mifananentananarivo ka ahoana amin'izay andray anjara hitako tena lily izany fa mifokotany izany no mikarakara ny tiantsika ty ny tena marina izay mampitaiza zazavavy izay eny no mampanao azy io dia ahoana andray anjara velisy andrasa aloha ty niaina tsara ny amin'izany ilazako ary aloha ianao fa mbola be dia be ny asa miandrana any trano ay dia misaotra tamin'ny fanampiana rery lisy dia manantena hitany lisy zany amin'ny manaraka endrery feno manahoana ki ary vola efa tonga ty tanànandry feno izay tena mahafinaritra ty sady tsotra be lera ny feno zany ka milama vitrano zany ny zavatra etrako zay aloha inona aloha vaovaoany manahoana ny asanao tsisy olana zany indrindra zao ny tsoko anao io fa misy inona ry ary vola tadidinao moa le indray maraina iny le misy olona laza fa akaroby maromaro nyantso andray le olona fa tsy alaino ny le robo fa nahita tsara noho ny etsika ry zareo avy nijery konto koa io fa ay tsy mahavita manome ny karaman'ireo olona nampanderantsika n'ireny robo be dia be reny tsony ny vola ao dia inona natao amin'izany tena tsy hitako mihitsy izay ataoko mba tompona andraikitra amin'ny zavatra nataonao ihany ianao ka mahagagany ianao no mitatana ny botika io ianao no manapaka ny rehetra ao kanefa rehefa misy fahavoazana dia isika izao foana ny teneninao ka tena tsy hitako tsony anie izay ataony madame Catherine zao nataovy mitedava hevitra indry alafo an'izany robo be dia be izany na dia amidy amin'ny masikarenany azy zay fa misy inona olona madame Catherine misy olana kely ny botika ary feno fa inona indray zany nataony ary vola tao misy olona nanao komandy robo maromaro iny dia nanaraha mampanjaitra hafa izy fa tsy naraka ny mpanjaitra antsika ay tsy nalain'le olona akory le roby rehefa nijoriana koa nefa ny vola tao tsy mahefa ny karamandreo mpanjaitra akory avelako mihitsy izy aloha hitady vaholana fa zatra ampiana lava foana ve fa zany aloha eo ihany efa voapetako daholo le afisy mety maromaro ihany ny andray anjara amin'ity fifaninanany ity liana be daholo any le olona zany tsara zany ry feno aleo aloha mba hitazatazana kely etsy ny-davarangany etsy arahy andao mba hiaraka eny tsika sy feno dia mba sady miresadresaky andao ary dada efa masaka nga sakafotsika ao ohatrany efa noana zany tsy maintsy miantso lesy ny ankizy rehefa masaka fa hitako milamina tsara kosa aloha dada ato ny ankizy manampy atsika maromaro ihany tsy inonako ny fianaran'ny lahy atao tsara fa za miasasana ny aniko fa ono tokoa le tsy ry feno ahoana zay ry dada tsy efa mamisy vinantiko ve mazava ho azy re zany dadam-bola tovolahy ohatran'izao kosa ve dia tsy mba hanana vinanto nareo mety mahazaka telo na efatra koa aza zany ve tsy vehivavy ratsy fitondratena letsy re fa misy vehivavy ireny dada ho vadiko nga mbola tadidinao mola izy le namany lafa io iny mahafinaritra loatra izy iny ka tiako raha mba
mba ino lasa vadin'lahy e. Ahoana kosa moa no anatinoko any lisy ry dada. Fa eny tena tiako tokoa aloha zao raha hoe lisy mivadika. Saingy efa manana ny arivola dada dia aleo mpinamana eny aloha izay sy lisy a. Ialahy ihany iko fa zay mba fanindrikoko. Aleo fa hita zany rangary dada. Zaho koa mbola tsy tapa-kevitra nanambady zaniko dia aleo mba ho an'ny dada indray ary zao nyfanontaniana sao dia mba efa misy reny kely koa raha ny ambadimbadika any ry dada. Dada ne tokony mba haka namana ihany e. Ny ala sy efa vita tsy adala akory fa ny an'lahy atao tsara. Sady andao amin'izay sakafo efa izay miandro izay ny ankizy e. Andao ariko. Andao. Aleo ajanoko amin'izay ty izay ry ty fa efa tena betsaka izay fetsaika. Mamazety angamba efa resy tory izay. Fa ity zakam-pandrafitra ty dia tsy manaiky ametaka an'ireto varavarakely ambony reto raha tsy voaloha vola efatra. Ragondro aloha no nasiany fidinanako mako mivaravarana ka mba takotakon-drivotra. Sivoka. Efa isasaka ny alina kanefa alavitra aza ny torimaso zany ka. Savy ity felam-boninkazo tany amin'ny fidiny nataoko anaty vazy eto ambony latabatra ity mandefa fofona tsy mahate atory alasady izy ity. Fitiavany azy fidy kosa aloha tsy alazy ka sanatriana izany. Aiza renao raha torimaso. Andrasaka taratasy penina aloha anaovako sary. Tsy havita maki boky koa mantsy fa vizaka loatra ny maso tamin'ilay zaitra teo. Oe, nahavita sary roby tsara tarehy kosa ity ndraso tsara hoe. Hitako ny hevitra. Ataoko fotsy sahalan'ity lokom-boninkazo ity ny lokony. Oe, marina tena mety roby mariazana e zany ity maninona moa raha manjaitra roby sahalan'ity tafavoaka ve nefa. Raha feno marina le ty elaela nareo zany iza moa fa ohatrany tsy tsaroko ifidy letsy dia tena tsy tsaro ny lahy tokoa ve ahy ohatray le ty enjany zany raha fanatinoana ialahy koa ny lasa ranjana ny be sady bokina be ka saika tsy miverina ny fitadiko aiza koa letsy aiza lesy le fidy kely amin'ny fampitolona tamiko taloka marina moa raha resiko tsy ny lahy amin'izao taloha letsy reny efa mba olon-dehibe manan-tsaina zao ka tsy miadiady tsoniko oka lesy raha fidy fa inona aloha ny tsy ambaratena n'le bokiboky nosatra be ohatran'izao le ty tena niova be mihitsy mantsy lako kay ary aza manararoatra mamely ahy eo lafa atotoko oka marina oka lesy ka ahoana iaraka amiko ve lahy dia mahazo abe sahalamiko zao dia aiza nefa zany eny atsaha letsy ry bainina nkanja tanangady letsy ny nahatonga an'io ndre efa tsy anjara mihitsy ngamba letsy zany mitanam-penina zany atray lasa maloka ny endriko fidy marina tena alahelo lehibe ho azy mihitsy zany tsy nahafahany naneny fianarana ary alaka manahoana ho ny fianaranako tsy efa hivoaka dokotera ve moa sa enjeniera oka lesy mbola tsy tonga amin'izany kosa aloha zao zany hoe ihany fa inona aloha zany tena malaza atao tanàna eto zao raha fidy inona moa lesy mba ho hitan'ilay eto mahatsarako tsy misy fandrosoana fa dia ny omalitry miovy oay tena mialatsiny letsy raha fino ohatrany hoe ray ny lahy mahazo tsiniko izy mantsy mipitondra eto ny vahoaka misy koa angamba letsy ny tsy te androso
na ilisina ifidy dia toy milazany tsy fandrosoanyity tanàny ity izany daholo. Hoe dada hoe Sivoka andraso raha mahafa iresaka mihitsy aloha izay mianaka fa ahoana oaly tery feno ahoana raha fida efa manambady moa zany ilahy io sa nentina tiako ve izy ny tiako anontany iny mbola tsy misy azy zany ty ao ary alahy io zao ka firy anaka zao lahy vavy kely bolibolesina kely anankiray izay lesinao dia efa be voka indray ny reniko ailay ihany fa ty ambany vohatra mandainga amiko indray le ty mbola voangata vady letsy ary ilozako aloha lafa maika hiterinonako efa an-tanàna zany ka miona eo ihany ohatry lesy raha fidy eny ary aleo aloha vakina tsara ny andinidiny ty fifaninana ity rehefa mandalo ety any ka omaliny koa mantsy any sy nahavitana maky azy tsara ary tena efa niasa be feno nametaka antony amin'ny fisotony zareo fa sika nisy isaky ny rindrin'olona rehetra aleo ara tomboka ny famakiana azy asisiko vakina daholo mihitsy kay iza koa samy manampina amin'ny masoko izany le tanana malefaka kely ifery zay mesora ary fe fa inona ary tya faly be ary lisa ozy fa misy inona manahoana aloha ndry dia aza taitaitra ohatran'io ka zao hitanao salama tsara zao talahy mamerina mamaky andreto afisy reto le tsy azoko antoka avy hatrany fa andray anjara zany ndry sady raha vo mandresy eo anie dia miaraka aminay any Antananarivo hitatsika tokoa ary zany fa hoaiza aloha ianao ty sa mbola metaka afisy indray ka ny raha ny dada anatitra nyreto lamby reto any aminao anie zay araka le efa mifampiresahanareo mianaka onko tena mana-talenta amin'ny fanjairana anie ololisa ozy dady zany anie zao nampirisehako andrianao any fifaninanana io rylisa tonga dia izaitra eo avy hatrany andraisana anjara asa rery feno fa hoany tenao azy ty tokoa nefa fa iny aloha le nafaly amin'ny feno avy nanampina amin'ny masiko teo mbola sy namaranao anie zao ary faly satria raha vao nanampina amin'ny masonao dia fantatro avy hatrany ka ny tananao anie mora tsotra ny antony rylisa mbola omponao inona tsara mbola omponao finamanantsika fa zaza eny nameotra n'izany aza inona moa ny olana lisa ahoana azy feno mbola tsy tara ve fahatongavako inona no tianao hatongavako mahafatifaty aloatra ianao lisa raha mba afaka ianao dia araka andehandeha kely any antsahantsika androany atoandro sady tena tia ny dadanainga olona hoe ianao ny vadiko rediredy koa ty enao velao andeha ka lisy lisy tia anie le lamba ny dadanay hozariny andray zany fiavina vonana marina azotonony fotsiny le arina taty amiko dia lasa ihany izy tsy maintsy azoko rangah ianao ry lisy tohatra misy omilay mihitsy manahoana aloha ny malalako salama tsara fa ny saina ny miasa loatra ianao mba natenaiko izarana ny olako indray ve ny sy miraharaha ary ve ary vola inona daholo ary zany lasainao zany tantarao amiko ary ny zavatra mahazo anao fa miaino avelo zakaiko ho asamirery mieritrereta tsara aloha ianao ry ary vola fa betsaka anie reo ankizy dia izay madamo Katerine ireny teo eo amin'ny toeranao io ianao zao mba ny angarana hitantana ny botika fa ny sasany mpanjaitra mamatsy ny botika tantananao fotsiny misaotra saingy efa fantatro tsara izany
efa nilazanao koa anie fa zakaiko samirery ny olany ny asako e fa fitiavantsika feno a olo tianao anie nefa tsy mba matsiaro akory ianao na dia kely ary tsy efa herinandro ve izay natongavanao any nefa tsy mba niantso ianao na dia iray minitra ka efa mifanaraka tsara kosa anie tsika ary vola fa tsy fampiantso matetitetika e kanefa dia tsy miantso mihitsy ianao sa misakahita tamin'ny sakaiza taloha dia adiny avola izy ary mahalalana efa misy vehivavy miaraka aminao mihitsy any aza miteniteny foana ary ary vola tsy haitsony e izay no izy ary dia aza miantsoantso amintsony ianao fa avelao alalaka avelao aloha rangaha fialan-tsasatra natrehana fa milamina foana raha zizy iny a rehefa tafiakatra any a tsy maintsy hito ihany izay atao e kanefa ty olana mianjaty aminy avelao rangaha aloha mba hiasa saina kely mihitsy ka tsy hoe ompihina lavy izao koa fa mba mila miketrika e za koa zao hiketrika ny lisy fa ohatra mety a lasa saina loatra ny izany loambody akondro izany asana izy ary mipetsipetsony ao izay olona be fikirizany izay efa fotoana voatokana iresahana an'ilay olo teny ka mbola ahitanyirika anyrahana indraiky dia malahelo maferive andrasy fa ho avy ahy efa vita raha teo ty dia tsy mitandrano siny mantsy ary lisy fa raha tsy izany efa elo ny vitantsika ianao azy raha vizaky ny asa tany ka mbola rerahako anondraka indray ve sady zavatra kely tiako ve izay dia vita tany ahy lisy mipetraha reto akaiky teto aloha ka inona ro sady vaovao ambaranao amiko efa tsy androko ery izay fotoana andrenesana azy nanahoana aloha mamazety efa mba mandroso salama ve izy io za tsy mbola afaka namangy azy amiko sady tsy teo any koa ara mataotra ny vavambahoaka ve eny misaotra minanomezanao volana afako nitondra azy tany amin'ny dokotera aloha lazao amin'izay ary aloha le vaovao zao ary le vaovao tonga ny fiainana manoko izay fotsiny ve ary toa miketrona be mihitsy any malalako tsy zany ireny vaovao fa mba tia hita ny fihetsika ao fotsiny resaka tsy misy hidiran'ny fia mihitsy ity ka sady aza ampidirina koa izy fa inao moa tokony hidiray amin'ny resantsika lasa nasositra izy iny ohatra fidy efa niona mantsy izay fa ohatra ny mahakamo azana ny fijerina eferinao tontovavy ny arivo angamba so mba mamitaka anao kosa raha ny fijerinao ry lisy tsy nisy mpinamana be ohatra anareo roa angeteto taloha avelao zany ao fa zory lisy efa voaresako mahakasika ny fiarahantsika ireo ray aman-dreko dia iroso amin'ny fisehoana amin'izay kapotsikako fidy tena marina ve faly be zany ve ry zareo koa azany faly be nareo hoe ndrino alaiko vaty nolazainy eo fa hafa raha samy tovavy vatany ndriko zany fambatra be dia miara-tsambatra zany tsikako fa zory lisy afaka tapabolana no atao ny fisehoam-be ary etoanay manontolo ny raray dia raha pitso arivo izay sy dada ary mama mandalo any mamazety tonga dia reso mialoha izy afaka miresaka tsany mamazety eny afaka miresaka izy ka izay ny vaovao ka inona indray no andalintsika fotoana manaraka ary mbola tsy te hody mantsy ary ino koa fa tsy hanaiko hody amin'izao ianao ry lisy andeha hitango voninkazo sa hitazona ny kilalao an'ireo bandikely mpiandonga veriam-pamilona holy samy tsy misy tiako izany fa nahoana kosa tsy aleonao ve manampy anahanangona kitay amin'izay tsy sahirana midina titsony ary arivo eny koa sika dia tantaraiko anao toy ilay voninkazo nomenao anahy iny nanjary zavatra azy tehirizina mantsy ilay voninkazo ndao ary ndao ary
Sehoaka nylahireny le tsy nytanymaritsy avy nividiako tanylala iny tsy mbola fantatra lahy mihitsy nyfisinireny ka izay nitondrako an'lahy ty atsaha ty. Tena isaorako aloha ny herim-ponao ry dada. Sambatra tokoa manana anoko. Elahy de lesy mba navelan'ireny lahy ho anahy. Izay rehetra ataoko dia ho an'ny lahy avokoa na inona na inona. Eny dada, fa izao koa manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana n'ity tanàna ity tsika mianaka. Tadidiro dada fa ianao anie lehibe eto amin'ity tanàna ity ary aroto izao fanananao fahefana izao mba hitondrana fampandrosoana sy hametrahana dia-tanany mahatsara ny lesika tany lavitra indriny fa tsika manam-pahefana hampandroso ny tanàna antsika rery dada. Ny fioreko hatramin'ny voatonga izao dia hoe tsy misy fandrosoana hono ny tanàna. Hitako maso koa moa izany tafaresaka tamin'ny fidy sy lisy mantsy ary taoriana kely nanady adolo-kafa mihitsy. Tena aza varina ianao ry dada. Ifidy zanaky ramatosoary ve zany? Ie, fantatro tsara iny mitovy lamatombotomboka iny ary fantatro tsara koa zany ramatorasoary zany. Ay kosa olona nampisotra antsika amin'ny mangidy reny fa ity lisy kely izay ty mianatry ny mahivavy ty no magaga anahy to maneho toetra fahafa-tsy azo izay anie le vinatonao fa na izany aza aloha ry dada tsy azonao ny tiako atongavana ka efa ampiako izay fa tsy mila fanazavana ahy. Ka ianao anie ohatra ny tonga dia mankahala be alisy fidy zany ry dada ilisy aloha tsy mampanenina velivelona izany azy zazanahitra loatra iny fa dia iny izy niezaka tamin'ny fiainana iny fa ty fidy ny ramatosoary ty fa maninona anao kosa zao fidy ka ary sao dia ny adaladala tany amin'ny ramatosoary reny fidy tany koa ary ianao ry dada. Sanatria izara fitiavana amin'ny fahavalo averiko indray fa fahavalontsika reny mitandre miala ary andao ary zany io dia aloha fa hariva ny andro sao dia anginginao ny vahintsika. Mariana sady ty ny andro mamasetiko tiako mbola matory falerezany lazako fa vavy ny olo tiako sy ny ray aman-dreniny andrany ndrotsaka moramora nanaraka ny tavany efa miketrona ny ranomasony sambatra hono izy na lehibe za koa sambatra manana azy nanafatrafatra izy mahakasika ny fiainatokantrano sy ny fomba fifandraisana amin'ny rafozana mandeha fetra foana hoy izy aleo aloha karakara sakafo sy andamindamina trano ka to tsy andrika ireny hariva ny andro andraisana ny fidy sy ny ray aman-dreniny tia loatra ondra ray aman-dreniny fidy. Oedo mama zety feno ianao mihitsy anie zao nitadiaviko ry lisy akan'le lamba ny dadanay zerinao sady amangy amin'ny mama zety koa efa elaela ihany izay natongavako teto izay nefa mbola tsy nahita azy mihitsy amantsiko. Manahoana aloha ndry ry lisy dia afaka mandroso ve? Tena tsy afaka mpandrosanao fa efa amin'ny efatra izao fa efa ho avy ry zareo. Ry zareo? Ry zareo izy ry lisy ary say mahafatifaty loatra kosa ndry ry lisy amin'izao fianjaika anao tsy toy ny mahazatra izao andraseo aloha fa omeko anao ny akanjony dia mandehana aloha fa alaiko andrapitsy ny sarany nanjairako azy zaho aneo sady andeha hamangy vanganareo dia tena tsy afaka mandroso mihitsy zany efa hoe tsy afaka ho lisy tsy afaka amiko mihitsy zany ny fahatezerandry tsapako loatra mivona kiary lisy
dia aza atao an'izao moa zafa-tsy zakako hoe ay moa mahalala mifona ihany ianao ty nampalahelo mihitsy ny fikasanao anova ny finamanantsika ho fitiavan'olondro feno a fa ilay rehefa tsapanao ny adosonao mamelanao akanefa raha mbola mambetrina dia ravatra eo ny finamanantsika aza menao tsiny matoki ianao Lisy mandehana amin'izay ary aloha ianao fa efa ho avy eo izay ry fidy 3 mianaka fidy ie ny fakaty efa elo izay sy fidy androany nefa ny fotoana ny fanomezana isehoany sy ireo ray aman-dreniny amin'ny mamasety feno tovazina be ianao sady tao mirotsaka ny ranomasonao Lisy saika natalanao fotsiny saingy rehefa lazainao fa efa manatompo fonao dia tohatra ny voatsatoka ny sabatra izany ny foko aza homena tsiny ary Lisy ao fa hitazona ny tokony menao fa ompinamana hatrantsika misaotra rery feno Lisy afaka mamehana anao ve alohan'ny andehanako efa tsy maninona re dia ho resy tsy miady izany kanefa vo iseho amin'ny ray aman-dreniny fotsiny anery zareo izany tsy hidrivotra mba mivohatra vo maraina marina ka mahavelonelom-bola ery izy izany raha fidy marina ela tsy hita raha naman'izany dia ahoana raha feno ay marina tokoa le hoe akavady ala milay ranganareo nareo koa ani ka milay hita sahatra zao fa entina nanambakana sy anararotana olona fotsiny ny fahalalana ratovon'la mitazomn'ireo ray aman-dreny koa zaho maro fa raha tsy zany nitaperiko teo mason'ny Lisy teo ny ainina fa za aloha naninona ny lay mbola moty fanina ihany kanefa dia ireo masoko ireo mihitsy ny nahitany lasy Lisy ny famihana ary namafany Lisy ny ranomason'ny lahy atray gaga lahy satria miveriny lahy hoe tsy nisy nahita ny fihetsika reo iny Lisy iny koa aloha vehivavy mpamadika ality iza koa moa ny nalala amin'ny fifandraisanareo hatramin'izay ka iza ny nalala na efa mifankatianareo taloha mitondray ny tantary ty ankehitriny tsy maka kosa aloha raha fidy tsy mila ny kozalara tena disy eo lahy raha fidy kanefa rehefa izay moa ny teny lahy dia izay zany no izy manaiky ve nefa Lisy sanatria efa nitantarainy Lisy any fiteny sy ny fijery hafahafa to ty hitory fitiavana nataolona azy ay efa nilazainy koa zany niteny anylahy andray andro izay hoe efa samy lehibetsika ka atsahatra amin'izay ny ady fontsika mbola kely dia noho atreto aloha dia ambarako androany indray fa tsy mitsahatra ality ny aditsika izao no teneniko any lahy raha fidy mbola tsy misy tompony ty eto izao mahay vadoa laribainina izay lity manatsaina na dia angady aza ny fitazona soa lahy nahita fianarana iny hevitry ny anambaka anay ka hitako eto izao raha fa tena tsy misainy lako vo fifamihinana fotsiny lesy reny fa tsy nisy resaka fitiavana akory dia izao anampiverin-dalana anareo tsy hanao fisehoany izao adala indraka ny latatazo tsy misaina maty marina le ty jereo raha tsy vaky raha koa ny olo ola aiza ality ny azo an'lahy dia tsy tonga ry fidy fa nisinina azy tena menatra amin'ny mamasety tsy hitako izay nafaly azy rehefa nanontany izy hoe fa aizy ty vahiny aleo aloha ateriko azy ty raha mafanty vao mandrozaka vary ka mamasety tia ny ranonao fa efa mafany ao aloha miazona kely oji
to mbola matory be sady zareo fa mitsotra be izy zany ary to mangatsika be ina izy zany mama fa maninona ianao mama zety o azy ilozanao re ahe maty reky ra olona maty aiza foana ary feno e angamba nahazo namana eto tanàna ka variana any zao ianao ty mangingina ato an-trano vilaory izy anara-po e mba impiry an-dala ty moa zay e masandray tsy maninona re zaza saiketo ny feno mandehan'le zao manomboka rapitsiko rapitsy any ko no andraisana ny anaran'ireo mpifaninana farany ka manana fotoana malalaka re mba raha-patonga amin'ny fifaninanany mahalina ny tanora maro tokoa aloha le izy nefa dia telo monja no raisina raha ny sitraponay ve moa tsy ampisotrahana fiofanana daholo ny ankizy kanefa aleo ry kely tsaratsara e marina zany e sivoka ny ankizy aty mahasa tanana ka dia ho sahilany nareo hitsara zany ane no nampamenoko azy ireo taratasy ilazana mombamomba azy ireo e zay ankizy hita fa masody sy tokony tohanana no raisinako marina tokoa zany angamba hitsahatra zay koa ny resak'olona mahakasika ny tsy fandrosoany ty tanàny ty hatreto ka tsy azoko ka bediny feno kely re afa nahare resak'olona tany izy hoe tsy mampandroso an'ity tanànanay ty ony za ny mpanaratsy koa ve moa tsy ahita lazaina foana e sy ndraindraiky io ny mivahoaka ny tsy te androso e eno nefa za mahatsapa fa tena limpandrosoana be ny vahoaka ity aminareo moa zany ianao madama tsy mitombona ihany zany ny resak'olona fa mitaky fiaraha-mihetsika zany fandrosoana zany ry izy dada amin'ny feno marina zany hoe misy mitady anazy zany fa velakeo aloha ianao e eny ary lasaiza tokoa re feno e lasa kely aloha re madama fa mato ny mamazety mipetraka ry avaratry ry ndao azy maherizatra ndray any ka tsy fantatro dia lelisy mahafinaritra mizaratsika an'izay mifanenana zany ny lisy tiako hita fa tsy lelisy ny tanondry tahaka an'izao misaotra rery dada amin'ny feno fa manana ray aman-dreny tokoa manana anao efa ndraindraikitra mizay aminiko zao e aza matahotra anao any ka arony tokoa e efa lasa nga feno to mbola nahita azy mihitsy aho mantsy mbola ao izy ka marina narary izy ka tsy afaka nanotrona anao e tena mitondra amin'ny fialatsiny ho anazy nareo mantsy mpinamana be kanefa tsy afaka nanotona anao tamin'izao fahoriana izao izy marary nisy namona izy angaty saika loza koa e tsy nety nilaza zay nahazo azy moa izy sivoka mirary soa azy azy zany fa ilozaka aloha ianao anaka indrindrina zao ianao to mity trano tiako iza moa niaraka amiko ato e aza manay anao fa tsy mampaninina zany e zay ary fa mampamainga any amin'ny feno any re aleo fa saiko andalo aty aminao izy efa salama mantsy izy fa le mangana amin'ny masony tsy asa iny mivoaka mangana herisitrany izy zany niatra tamin'izany ho hitanao rehefa tonga eo izy zay aloha fa lasa ndao ary
Odry Lisia! Fidy mandrosoa matindray ny kory Fidy teza fona nefa ianao ny andranareo izay mianaka fa tsy tongonareo so maty mama tsy tafaresaka taminareo akory Tony alory Lisia. Sanatria amin'ny fotamandro no nahatongavako eto fa tonga kosa hitondra ny tiany fampaherezanako. Dia mahereza indrindra rery Lisia. Misaotra Manaraka izany nanontany ianao hoe nahoana izay no tsy tonga dia izao mivaliny ary. Tonga aty tokoa izay telo mianaka saingy miverin-dalana. Ny antony ry Lisy dia sonona indray ve nareo? Satria ianao ianao sy feno ny famihana nitazanay avy an-tranoko. Izay monja? Monja? Eny, monja izany aminao. Menatra an'ireo ray aman-dreniko ary Lisy. Ianao vehivavy maloto fitondran-tena. Fidy Fantatro anefa miaraka ianao sy feno no masoko roa no nahita ary Lisy. Hitako tsara nareo mifamihana sy mifanoroka azy. Noroa ny andronao. Fidy tsy hainao mihitsy ve ianao izany? Lisy, tsy ampadio anao eto anatrehako raha izany teny izany ry Lisy. Fidy mbola lelisy fantatrao hatramin'izay ny ty manoloana anao ty Mialy ianao velomy ianao ry Lisy. Fidy Fidy Andeha ho aiza lahy? Ozy fa tokony maiza indray moa aly ty ny varavaran'ny Lisy zao eto manoloana hitako. Eny mahery aloha lahy tamin'ity indray mitoraka ity. Miveriko fefa miverina ny sainy lahy mantsika. Ohatray le ty fa adala amin'ny lahy. Adala izany fiheveran'ny lahy ka very saina. Sa mbola tiany lahy iny teo ratra nahazo any lahy reo ka. fa ino izao Manahoana Lisy tsy izany fa tadiavin'ilay ty hovonoana eto indray hono aka nefa ny ratra nampitondrainy azy tsy sitrana akoriko. milamina aloha milamina nareo andray ry feno zato nahazo anao fa ino tia nataonao ry Fidy dia mbola sahanao ihany very Lisy miaro azy eto anatrehako. Tena tsy naposiko fa diso fanantenana tanteraka Sivoka inona loatra nefa ny zavatra misy fa tsy azoko ane izany hoe dia mbola tsy mazava ihany ampirafesinao izay ro lahy ka. Vale dia torany Lisy Fidy loza lamiana any fotsiny fa apio Lisy lasa ihany izy marina le ty tsikako io rangahy lahy. Tsy ary ny ranon'ny Lisy sotroy aloha ty misaotra tompoko dada fino no naniraka ikarakaranao aty fa mba efa manahoana ianao zao efa tsy maninona tsony aloha izahay somary reratreraka fotsiny sisa ay makary aloha ainy tsy misy mitazaitra ny olona zao avy eo fa efa taraiky be le izy nisy an'iny fahorianany koa mantsy dia somary sahirakirana kely ay le mpanjaitra Lisy izany no fameloma-tena ny tato tsy mba manana tany volena koatra izay ray izay mantsy izay mianaka dia ny zaitra sy ny karamarameny no manampy izay vokatra kely azo avy amin'izany mahafinaritra no mahita tanora mezaka ohatranao misy fifananana karakaraina izay andraisana tanora telo mba hanaraka fiofanana ny Antananarivo raha andray anjara ianao ry Lisy tena ohatrany tsy mahazoto ilay anao fifaninanana ako dino tsara aloha ao ary
fa apiako ianao anjaitra avy aloha izany no hitanany milina fa ianao manety mbola asiraka ne ianao eo ohatra tsy mampaninina anao raha izy tena namanao mihitsy ary fa aza misalasaly zasofeny koa izao efa mpinamana be tena ho namanao tokoa nefa tsy maintsy ifanerasera amin'ny feno raha mifandray aminao zany aza ny tsy anaovako an'io fifaninanana io akoatra ny tsy fahafizako an'ity tanànanay sy ity tranonay mianaka ity tesitery ipetraka amin'ny feno fa nisy inona lisy ny fahatongava amin'ny feno nanovan'ny tantaram-piainako lasa maizina amin'ny masoandro tsy azoko namadika ny finamanana eo fitiavan'olon-droa izy ary tena tsy napositra satria tsy nambarany amiko izany fa tany amin'ilay olona efa nitiaviko dia ravany aminay sy olony izany efa sy nieritreritra niaraka amin'ny feno izany mihitsy izany ve mbola maro ny zavatra tiako ambara aminao ry lisy na dia nahatonga ho mpanao sotako izao fotsiny ary io fitiavana resahanao io no antony fitiavanao olon-droa mino fa mbola izy fotoana irasantsika ny rina any manome tsiny hafa ianao raha nda tsy ifanerasera amin'izy ireo lareo mitoro hevitra aminao fotsiny dia misofoana aza to sakany izany asaiko foana ianao hiaraka amiko na tsy hifaninana raha ry lisy raha izay feno andraso foteny eniko mafy iny eny aleo ary aloha andinika tsara eto ary nyresaka dada fa mianao zao ry feno ahoana dada efa lehibe laha ty andehanareo dia asanao oviana indray vao tafaverina aza manahy dada fa efa fizy aty azy zao tsara zany fa na izany aza dia mino fa zao ny fotoana mety hitantarana ny lany fiainantsika fahiny fiainantsika fahiny betsaka ny zavatra tsy fantatrao anaka indrindra fa nitranga mahatsiravina nanaovan'ny tantarantsika maninona raha tonga dia tantaraina ry dada tiako mpahafantarina anao ry feno fa isoary reny fidinina mamoy andreninao dada zany ve marina zao mpinamana fantatra mantsy ny reninao sy ny renin'ny fidy taloha miaraka nakany an-tsaha izy ireo ndray andro olona no antso anaka ty hoe marasany an-tsany vadinao aina tosika ilay tsy manjary iny ny reninao ka latsaka tany anaty atsa nariny tsy hanen'ny azo amaranitra ka oako zay ry dada ny tena tsy zakako dia ny fahitan'ilay navanondoza afamaina fotsiny dia mahatomaty foana ny reninao anaka oako zay ry dada araka ny teninao teo dia efa fiainana hafa no ianantsika kehitriny fiainana tsy misy an'eny io latry ny lasa nefa fiositana verivery zany le tsy zay zany ve zava-misy ka mahatonga ny dada mankala ny raha matosoary reniny fidy tena tsy zakako lesy tena nanjary nampisy aizina tatao-poko tena nahoana ny avy zanany sa irakirana ihany tsika mifantana ankizy telo tamin'ireny ankizy efa roapolo reny mana-talenta be avokoa ny ankizy vavy aty aminareo ry feno kanefa ve moa dia tsy ho vitantsika daholo ny mandray azy rehetra ireo telo voafantan'ireo ihany aloha no metsika fiofanany rehefa mahavitan'izany zareo dia izara aminamany indray efatra moa izany zareo satria mino fa andeha ihany lisy lisy ohatry fina matatranao amin'izany miaraka amiko lisy satria izay no fahako manampy azy dia efa nanaiky ve izy miankina aminao no anekeny na andavany mazoto ve no ny fonamindry feno namanao lisy azonao tsaina ve ny ratra mahazo azy tamin'ny nanombanao ny fiainam-pitiavany ianao nefa efa miaraka amin'ny aro vola sa diso
Efa mikasany fonany amin'ny arery madame Catherine. Tsy hitako anefa izay fomba hanatanterahako an'izany fa izy anie tsy mety miresaka amiko akory Iresaka sika telo rarivy. Tovavy be fikirizana sy ambony fisainana fahatsapako azy iny. Azoko antoka fa ilamina indray ny finamananareo. Engany misaotra indrindra re Zao zany farantsika risy lasa lora gava tsy ty taratasany ty ka mbola izy tena tianao ary izy tangeny sary any izy zany sady sary akanjo mariazoko tsy ka risy matsy ary le sotiamiko ary ohatrany misy soratra koa nao atao ambany eto zany ndaso hoe vakina ny sary ty lay voninkazo nomenao ahy io Fidy. Lay voninkazo mety malaza simba fa ity kosa tsy simba raha tsy ny tananao angano any Imbazy. Ndeha hanaraka fiofanana ny Antananarivo tiana foana azo Fidy ary tsy ny vadika nay vadika aminao ohatrany misy fanamarinana eto ambany eto mety efa teto an-treriny tsony aho amin'ny andrandratanao ity taratasy ity. Velona Fidy. Dia sasany ianao Lisy. Renareo teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Lisy. Tantara nosoratany Mirindra Salomon. Nolalovan'ny Naya, Voary, Sarobidy, Mananjara, Tahinana Antenaina ary Fiderana. Natiora Zara sy Rivra Zakasahala no mikajy lafiny teknika. Nama Dodosa Safidy Tahinjanahary.